Isika rehetra dia misaotra anao indray izay ry Andriamanitra rainay eo fa nazy ity fotoana mamy ity indray iaonanay aminao. Manakambara aminay indray ianao ry Tompo koa sakafo ny masam-panalay atanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao ary atao vonina mandrakariva izahay amin'ny asa rehetra izay atao. Voninahitry nareo izany. Amen. Risika lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho torina amin'izao alahady fasivy manaraka ny trinité izao teraka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko 12 andimy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andimy favalo amby efapolo. Lioka toko 12 andimy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andimy favalo amby efapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa ny Tompo. Iza moa mitandrin-draharaha matoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony ife ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendremo no mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany tompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'izany andro tsy apoziny amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara amin'ny tsy matoky. Fa ilay mpanompo izay tsy mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraka amin'ny fony dia okapohina be, fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony okapohana azy dia okapohana kely, fa izay omena be dia be no tadiavina aminy ary izay nampitehirizina be dia be kokoa no adinina aminy. Amen. Atsakany ny tanany izay efa anatin'ny fialan-tsasatra amin'izao vakansy. Maro be. Fa fonitsika mbola nianatra tany am-pianarana dia samy matadidy angamany. Fa rehefa tsy eo ny mpampianatra na tsy eo ny tompony andraikitra amin'ny sekoly ny surveillant zany dia mikitaba be tsika ao am-pianarana. Tsy izay? Ankabeazantsika moa izany fa mba misy ny tsy manao an'izay. Dia raha vao iny fampotra ilay mpampianatra na hoe iny fampotra ilay tompony andraikitra sekoly dia mody mianatra lesona tsika. Mangina tsara dia mody mianatra lesona. Izany hoe ny fahitantsika an'ireo olona ireo no mahatonga antsika hiasa. Fa raha tsy eo ireo olona ireo dia tsy miasa isika. Dia tahaka an'izany koa indraindray ny amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Rehefa tsy zavatra isehosehoana matetika dia kamokamo isika. Rehefa tsy tsapantsika hoe mijery antsika Andriamanitra dia kamokamo isika. Izao anefa aza diny fa ho avy toy ny mpangalatra Jesosy. Ary izy dia mahita ny ataontsika mandrakariva na dia tsy mahita na dia tsy hitantsika maso azy izy dia mahita mandrakariva izay ataontsika. Ka ny fomba fiasantsika dia tsy tokony isika mijery an'izay olona mahita maso antsika. Fantatsika tsara fa rehefa any am-pianarana isika rehefa izay foana ny ataontsika dia tsy ho lasa lavitra mihitsy isika. Ary raha ohatra hoe matetika tsy misy fanara-maso isika dia tsy misy lesona ho haintsika mihitsy eo, tsy misy asa ho vitantsika mihitsy eo, fa tokony miasa mandrakariva isika. Na ny hatrany ary manao an'izany koa tsika rehefa tsy eo dadasiny hoe manara-maso isika dia tsy manao devoir tsika indraindray alozantsika milalao. Fa mila isika mandrakariva manao ny asantsika, tsy mijery ireo olona mijery antsika. Fa ataontsika foana izany dia ho hitantsika fa andeha ho azy foana ny asantsika izay ataontsika amin'izay fotoana izay. Milaza koa ny ten'Andriamanitra hoe izay omena be dia be no tadiavina aminy. Satria manana andraikitra maro tokoa isika dia tokony isika mijery mandrakariva izay asain'Andriamanitra atao amintsika mba hahafahantsika manao izany ao anatin'ny fanetreteny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay ry Jesosy noho izany teny nomenao anay izany. Ampio izay anao ny asa anao mandrakariva, tsy ho jerijeren'ny olona fa fantatra mandrakariva fa ho avy amin'ny fotoana tsy apozina ianao ka vonina mandrakariva izay andrainao. Voninahitry nareo zavako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Chiami Sara, chiami
Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Parle, Seigneur. Tes serviteurs t'écoutent. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce 9e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 12, verset 42 au verset 48. Luc chapitre 12, verset 42 au verset 48, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur répondit, « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et il fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Amen. Demain, ceux qui sont en vacances, il y en a beaucoup. Lorsque nous étions à l'école, il y a des moments où notre enseignant, notre maîtresse, notre maître n'est pas là. Il sort peut-être ou il est vraiment absent. Il y a également des moments où, à ces moments là où le maître n'est pas là, quelquefois on nous dit de faire quelque chose, d'apprendre nos leçons, d'accomplir des leçons, etc., etc. Et en général, on ne fait que bavarder, n'est-ce pas? Ou jouer, ou faire autre chose. Mais dès que notre prof arrive, on se remet à travailler, n'est-ce pas? Ou s'il y a un surveillant ou un autre responsable, on se remet à travailler et on se met au silence. Cela signifie qu'on travaille, on fait nos travaux seulement parce qu'on nous regarde. Or, si on faisait nos travaux, nos devoirs, nos leçons, sans qu'on nous regarde, sans qu'on nous surveille, on pourra faire beaucoup de choses. Il en est de même lorsqu'on est à la maison. Lorsque nos parents ne regardent pas, lorsque nos parents ne sont pas là pour nous surveiller, on se met à jouer, à regarder la télé, à jouer aux jeux, etc. On oublie d'apprendre nos leçons, on oublie de faire nos devoirs, par exemple. Mais lorsque nos parents arrivent, on se met à travailler. Et encore, pour certains, il faut que les parents nous disent de le faire pour qu'on le fasse. Donc, en général, on travaille lorsque il y a quelqu'un pour nous regarder. J'en ai de même pour les bonnes actions devant le Seigneur. Parce qu'on ne voit pas le Seigneur, on ne le voit pas, et en général, on ne soucie pas de ce qu'on fait. Or, il ne faut pas oublier qu'il viendra comme un voleur, à l'improviste, au moment où on s'y attendra le moins. Donc, nous devons toujours travailler sans rechercher à ce qu'on nous regarde. On doit toujours travailler dans la crainte de Dieu qu'on ne voit pas. Souvenez-vous de Joseph. Il a toujours travaillé sans que Potiphar le regardait. Et après, Potiphar l'a donné la responsabilité de tous ses biens parce que Joseph travaillait sans qu'on le regardait. Il a travaillé pour Dieu. Nous devons prendre l'exemple de Joseph et travailler en toute humilité sans que personne ne nous regarde. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à toujours travailler sans qu'on nous regarde. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Jesosy miaino ny feony mankatony teniny zay tena ondriny Jesosy miaino ny feony Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nanalomenatrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nanalomenatrany Seka iaino ny feony ankatony teniny salo maho ande iseka iaino ny feony Jesosy miaino ny feony ankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony ankatony teniny fiada nanalomenatrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nanalomenatrany ondriny Jesosy torio ny teniny ambarao ny teniny isika ondriny Jesosy iaino ny teniny Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nanalomenatrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada nanalomenatrany
sasatra sika tily miasa fatratra fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ity onjam-peo mamintsika ity dia ny 170 MHz izany.